fa tsy sanatria ho kivy ka dia izay no mahatonga antsika hoe mbola miezaka mampianatra mananatra manoro ny olom-pirenena rehetra tsankana afaka androny amin'ny fanefanany adidiny amin'nytony fitiavan-tanindrazany tony satria dia ozy ateo hoe ka tany am-piandohana dia hoe ny fifitianana dia zo fototra mahaolo izy io 3 fondamentaux ary tena iankinan'izay fitiavan-tanindrazana izay ka zava-dehibe loatra ny ametrahantsika azy oloalaharana akoatran'izay dia tsy ny ataontsika mpanao politika ihany na ny olotsotra satria olotsotra moa nanomboantsika azy ny olom-pirenena isam-batan'olona ny tokony anan'izany fitiavan-tanindrazana zany fa ny olom-pirenena rehetra mpitantana koa na mitantana orinasa ianao na mitantana fiarahamonim-pirenena ianao na mitarika fikambanana isan-tsikajiny ianao na ninina zany mpitarika mpitantana dia asehoia olo-laharana io fitiavan-tanindrazana io ny antony dia isika mpitarika isika mpitantana no modely zany moa dia narana amin'ny leadership tokoa hoe miankina mpitarika ny zavatra rehetra raha vao mpitarika no mivilana tia malagasy moa dia hoe toka ny bokotra akanjonao no mivilana dia aiza no nivilana voalohany indrindra eny ambony ka izay no mahatonga antsika hoe mety izy ianao ho mpitarika mahafapo mety izy ianao ho mpitarika mahay mety izy ianao mpitarika ray aman-dreny mety izy ianao mpitarika ho namana ary tsy ho titena tsy ho sanatria ho tikely fa tena hoe mpitarika tena hoe tena izy vrai leader no filazana anazy ka izay zany dia porofina fitiavan-tanindrazana sahady zany hoe io fitiavan-tanindrazana io zany tsy voatery hoe ho ministra fa dia ampiseho fitiavan-tanindrazana na hoe ho député any amin'ny setra rehetra misy ianao any ka raha mpitarika ianao na ataontsika hoe orinasa kely iray na fikamanana fiarahamonim-pirenena iray na sekoly iray na tsy haiko ny tokony firasantsika teo manokana mihitsy amin'ireny zona na ny zavatra rehetrarehetra ireny sefokotany tsy fantatro na any amin'ny quartier any dia mety izy ianao mpitarika ho modely ny fiarahamonina satria raha ianao no mivilana ho teo dia mivilana avokoa ny rehetrarehetra mila samaty io amin'ny tsara ho iaho zany hoe izy no tena mampiseho hoe mahavita zavatra vonina fa io ka fa tena mahavita zavatra ianao amin'ny fo madio tsy misy hoe terena vidina vola sy mahasamby fa tena fofeny fitiavana amin'ny fisainanao mihitsy ny zavatra ataonao ary tena hoe apetraka ao amin'ny mpilatan'Andriamanitra sy tomponao any zany dia tena io dia tsy maintsy vitanao io zavatra ataonao io ka zany rehetrarehetra zany dia fianarana ozintsika teo ka matoantsika mpitarika dia nisy fahaiza-manao tao fa ny fitiavan-tanindrazana tokoa dia azo atao ambany zavatra mihitsy rehefa hitantana ianao fa atao voalohany io iaho teo io no atao mibahana aloha hoe tiako ny tanindrazako apodiko foana io an'ireo zay mahafantatra hoe ireo mpianatra zay nalefa tany ampitandranomasina taloha ka netohan'ny firenena izy boursier zany mazava ho azy boursier tsy haiko dia manao izy engagement amin'ny firenena hoe za dia hiasa ao ny tanindrazako folo taona tena hoe miasa tena hoe na zay mamaim-poana ohatra na izy hoe mitarika fikambanana mamaim-poana amin'izany hoe fanehoana fitiavan-tanindrazana zany tsy masakana mihitsy zany hoe hiditra misehatra ny asanao ianao amin'izay nianaranao hoe mpailalana ohatra ny anarana isabely dia manao ny asako iny fa kosa tsy maintsy ianao mba miparticiper ka izay zany hitareko antsika mpitarika rehetra raha toa ianao ka manana ny hoe faiza manaonao tamin'ny sehatra zay nianaranao mety hoe ingénieur anao bâtiment na tsy haiko na hoe tsy haiko docteur tsy haiko mpitsabo sy mahasamihafa dia mba azadino ny mba manome fotoana ho an'ny fitiavan-tanindrazana amina sehatra asa fanaovana asa soa indrindraindrindra satria tena hoe mila tanany Madagasikara mila tsika rehetra ifanome tanana amin'ny sehatra rehetra raha mba dokotera ianao dia mba manaova fitsaboana mamaim-poana kely amin'ny fotoana izay mba hoe menao adiny iray ohatra ho an'ireo vahoaka mahantra izay milanao io
na infirmiera ianao na infirmier na miseritry fahasalamana ohatra mba manokana fotoana kely mahafinaritra fa efa misy fikambana dokotera maro zao miara-miasa mihitsy amin'ity fanaovana an'ity asa soty manao an'ireny didipotra faobe fitsaboana mamaim-poana mandalo izy io moa indraindray fa ankehitriny ngambany hoe fotoanany mihitsy zao hoe aza atao mandalo intsony fa ohatra hoe mba isan-kerinandro iaho teo na isam-bolana farafaratsiny isaky tapa-bolana mba manokana fotoana kely satria ohatranay zao hoe amitarika zao fikambanana zao isaka manitana an'ireo fikambanan'ireo dia mahafinaritra satria ohatra hoe etanina izy anome raha ohatra ao amin'ny hôpitaly Gera ohatra dia hitanao mihitsy hoe mahomby izay zavatra izay ka isika koa zany tokony mba miditra amin'izany hoe tokony isika mpitantana rehetra hoe mba andao etanina ny mpiasa ao amintsika ao ireo olona tantantsika mba hoentina satria hoe manome raha manome aina ary itsy zany satria matetika mitsidika n'ireny hôpitaly mpanjakana ireny tsika hoe tena ilaina fanomezana raha satria eto amin'ity firenena ity dia maro ireo olona manana aretina amina raha ohatra fotsiny drepanosi tonso ohatra izay tena hoe mibana any amin'ny faritra vatofahafitonany sy tsy matsinanana any sy any amin'ny faritra maro samihafa mila raha reny olo ireny nefa dia matetika reny olo ireny dia tsy ahitana raha omena azy ary tena mampalahelo zany satria dia misy maty amin'ny tsy fisin'ny raha marina hoe ny ministera ny fahasalamana ny tena voalohany amin'izany fa tsy isika fiarahamonim-pirenena koa dia faharoa satria dia zay ny andraikitsika dia ny mampianatra ny olona ny ndraindraikitra ka ifanomisan-draha io ohatra zany dia anisany hoe fahazontsika sahady hoe hijirana amin'ny asa soa indrindra fa isika dokotera dia afaka manitana an'izany any fiarahamonina any ohatran'izay koa ohatra hoe raha mety ianao hoe ohatra hoe mpampianatra dia tsy ny any am-pianarana marina efa mavisatra be ilay préparation izay ataontsika formateur mpampianatra sy ny tany fa mba tokony mametraka ihany koa tsika fotoana kely ohatra fotsiny hoe anampiasantsika olo-pirenena vanona ohatra fotsiny ohatra zao ataontsika izao mpitarika ihany izahay fa aiza moa ny avitana hoe ampianatra na hoe anokon'olona zony eraky ty Madagasikara 5 million ty fa manentana ny rehetrarehetra zay pahana be olo-pirenena izahay mpianatra isatsokajiny any anaty fiarahamonim-pirenena zany any amin'ny fokotaninao any ianao dia efa afaka mampianatra sahady manitana sahady mampianatra ireny olona zay ataontsika hoe tsy mahay makitesy manokatra za moa dia tsy tiany hoe fabadona tsy mety amiko zay satria tsisy olona bado zany tsisy olona dondrina tsy mety amiko zany satria dia fantako faranita-tsainy ny vahoaka malagasy efa mankiny ambanivohitra ianao satria dia manana ambanivohitra avokoa isika rehetra ka ny tokony izy dia hitanao mihitsy olona manana saina ary manana fahendrena lavitra no anao fa mety hoe ny mamakitesy manokatra ny tsy hainy fa voampianarinao kely fotsiny izy dia efa mahay izany ka ireny dia efa azontsika tokoa eo antsika mpampianatra sy maro samihafa zany zany hoe mila isika zany mandray anjara amin'izay fitiavan-tanindrazana zany dia mifanampy mifanoro mifampianatra isika rehefa tsy apetraka fotsiny fanjakana satria efa fantatra hoe ny fanjakantsika hoe ahoana moa ty fanjakana zay hoe mbola tena hoe miaina anatin'izay hoe tsy fisina tanterak'izay mbola tsy milamina tanterak'izay satria profina tsy filaminana firenena ny fanaovana gouvernemanta isamtaona izany stable zany ny firenentsika hitantsika zany ary mbola miady anatina zavatra maro samihafa amin'ny amerenana indray ny firenena tantandalana satria dia matoa apetraka androm-panjakana hijeriny demokrasia sy ny tantandalana ny zombelo dia fantana zany hoe mbola ilaina tanteraka fijerena akaiky an'izany eto firenena ka noho izay zany dia tsy ilana fanomezan-tanany tsirairay avy zany ka ho antsika mpitarika isika mpampiana isika manana fahaiza-manao isatsokajiny dia indao isika mba ezaka ny fampizara amin'ireo vahoaka namantsika ireo fa varina ianao hoe ka ity firenena malagasy ity dia mbola maro anisa tanteraka ny tsy mahay makitesy manokatra tamin'ny fotoanandro nisy hatrany 20% tsy haiko zao na 100% satria dia tsy nisy tsony le fanomezana le fampianarana ny olo-pirenena olon-dehibe moa zany izay tena hoe ilaina sy ny ataontsika hoe fiezahana tamin'ny fampianarana marina hoe miezaka ny mametraka sekoly ndretsika ankehitriny ary mahafinaritra io ezaka io satria dia zava-dehibe loatra ny siny sekoly isaky ny commune isaky ny fokotany mihitsy no tena tanjona satria dia tokony anakaiky andreo vahoaka ny fampianarana fa tsy hoe ny vahoaka ny andeha hikarokao satria ny fiainany ary efa tena efa mafy dia mafy tokoa ka zany rehetrarehetra zany moa zany dia anisan'ny fanabeazana hoentin'ny freedom hoentin'ny fandarana Free FM zany hoe tsika rehetra dia voakasika izy ty avokoa
manomboka any amin'ny kely izy tika teo satria dia ny fanamparana manekaka an'izay nampianarintsika dia manomboka any amin'ny ankizy ka hatrany amin'ny zikula ka hatrany amin'ny rehetrarehetrany dia efa kasika izay avokoa ka dia farana antsika moa ny fandaharana satria dia voafetra ihany ny fotoana fa misy angambany mba ho tsakitsakoana ihany zay misy ho raisina ary hoentina anatsarana izay sehatra asa rehetra sy ny sehatra fitantanana indrindra fa fotoanam-panjakana izay andrandrain'ny vahoaka manontolo ka dia makasitraka anao ny aino ny fandaharana olom-pirenena vanina